Sambaravaraky ny volazany madame la députée teo dia tsy tsara ny toizan'ilay zavatra. Sy hoe fandatsana raha ho an'ny mpiray-tanindrazana. Niaro an'ity toerana ity ny mission-nay dia nitanterahanay zay. Ny olona koa moa zany rehefa nisy zay fimemorana zay dia petraka moramora zay ary tsy nampiasa hery intsony. Zay angamba ny ahoana ny mahakasika an'ireo olona voatifitra dia maty mon colonel? Mbola tsy fady aloha fa anankiray ny maty amin'izao dia ny programme an'izareo niana fa hoe anisan'ny zavatra mampalahelo zany raha hoe samy malagasy no famono nefa moa anatin'ny asa koa reny dia manahirana ny mieritreritra azy. Teo zany efa nifampiresaka izay tamin'ny colonel sy ny ekipany nanaiky ry zareo fa atao hoe rassurena zany isika vahoaka malagasy hoe araka ny tenin zareo moa zany dia tokony hoe olona to-teny ary tokony tsy mivadika amin'ny miaramila anazy ny teny izy teo fa tsy hanao zavatra ohatr'ireny intsony ary tsy andray baiko intsony raha ohatra ka hamono ny vahoaka malagasy.